miarabanao. Androany sika dia hijery inona moa ny atao hoe start-up. Ny start-up dia orinasa vaovao manao na mitondra zava-baovao mbola tsy fahita eny amin'ny tsena. Orinasa vaovao izany hoe latsaky ny roa taona amin'ny ankapobeny. Kely izy eny am-panombohana no enti-manana tsy feno fa mbola mitady fa manana hevitra tsara kosa izy ahafahany ho lasa lavitra be. Ny sehatra iasany tsy mifidy fa mety eo amin'ny indostria, mety koa eo amin'ny teknôlôjia vaovao, na ihany koa eo amin'ny resaka lamaody na zavatra hafa mihitsy. Fa androany izany dia fantatrao fa tsy ny orinasa vaovao rehetra akory no atao hoe start-up.